Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Ny rotsaka be ny ora-panala tamin'izay ary latsaka ambany dia ambany ny fanondrona eo amin'ny maripana. Nahery ny fitsokan-drivotra ary tsy afaka ny asa tsara intsony boka. Omby efa antitra izy io, antitra loatra ka tsy afaka hiasa amin'izao andro raty izao intsony, saingy izy no any sisa mba fanantenana. Niverina avy tany amin'ny dokotera AWR ary nitondra nijety zanany laty salama mba hozahana. Nijery ty zazalahy ny dokotera ka nanome fanafody vitsivitsy ho azy. Ataovy mafana tsara izy hoy izy tsy mbola matanjaka izy ka tsy afaka mahatanty an'izao andro mangatsika izao. Efa nahavita ny andro tokony lalana izy ireo ary kely sisa dia ho tody any an-tranony. Ny fofofa nefa ndrivotra ary navesatra tena vesatra ny famindra n'ilay omby nitarika n'ilay sarety. Niondrika ny lohany, ny sefosifo ny fofonainy. Avy eo dia nangozoozo ka niroana ho any amin'ny ankavia ilay omby antitra. Lasa nanarina azy indray ty iray mpianakaviana kanefa dia nivarina ho any amin'ny ankavanana indray izy. Avy eo dia nitsangana, niondrika ambany dia ambany. Raha niala fiteny ambony sarety AWR nanatona azy dia indro nidarahaka teo amin'ny ranomandry izy ka nitsitra teo ary tsy nisy aina intsony. Nitsahatra tsy nitempo intsony ny fony. Dia inona zao no atao? Hoy AWR, tsy tokony ho azo mihetsika. Nefa izy mavesatra loatra, tsy sagam-bataina. Marefo ihany tokoa ty zanako, marary, tokony ho afana. Niodikodina teo amin'ilay sarety izy, niasa saina mafy ny amin'izay mety ho ataony amonjena ny zanany lahy. Noho ny kelikely, rehefa jambena ny ora-panala izy dia tafotoana teo amin'ilay vatana be nisy an'ilay omby. Tamin'izay no tonga tao an-tsaina izay tokony ho atao. Inona nataony ho ianao? Nalainengana ny antsipika tany aminy ka noloarany tao ny vavon'ilay omby maty mbola mafana. Avy eo dia norakofany tao anatin'ilay biby araka izay azo natao ilay zanany lahy rehefa avy nofonosy ny lamba tsara avy ety ivelany. Dia napetrany tao anatin'ilay vatana mbola mafana n'ilay omby izy ary natodiny tsara mba ho azo ny rivotra kanefa voaro amin'ny atsika ihany koa. Andraso eto aza mihetsiketsika jedy hoy ny rainy taminy. Dia hitady vonjy dia hiverina tsarovo tsara aza mialy eto aza mihetsiketsika. Dia tsy haninona ianao mandra-miveriko. Izay zanako nandritry ny ora maro dia nijanona jedy tao anatin'ilay biby rakotry ny ora-panala. Tsy azo ny an-tsaina ny tolona tsy omby-tratra nataon'ny dadany namakivaky ny rivotra ny fofofo mafy sy ny ora-panala sy ny hiezaka mba hahita olona afaka hanampy azy. Nino fotsiny ny fanomezan-tokony iray ny jedy dia niandry teo. Rehefa tonga ireo olona monjy niaraka tamin'ny dadany dia mbola tsy naninona kory jedy ary mbola nafana tsara. Voavonjy noho ilay fanomezan-toky sy noho ny tanjak'ilay omby ny zanany lahy. Natokony indray ny jedy ka nankatoa azy. Raha toka tsy natoky mantsy izy dia niezaka monjy ny tenany samirery dia inoana fa ho faty. Eny, tsy afaka monjy ny tenantsika samirery amin'ny fahotany isika. Dia toa ny jedy indrindra izay tsy afaka andeha tongotra makivaky ny ora-panala sy ny rivo mahery. Ny any fanantenantsika dia niteny fikasan'Andriamanitra ray ka naiky izay mpamonjy alefany ho antsika. Ekeo ny famonjeny ary tazony ny teny fikasany fa ho vovonjy ianao, ho vovonjy ho vovonjy tsika rehetra ary sahidy tena izay voalaza ao amin'ny Galatiana 4:9-10 izay manao hoe amin'izao sisy izao aoka tsy hisy anahirana intsony fa izaho mitondra ny marika Jesosy voatomboka eo amin'ny tenako. Ny baiboly hanisan'andro
fasoamampofazamalana fatomotrany andriza nangurakaza ufauriny zao fanifube fiti kanaleni nandani lapa teny dinateti tunga teo aminy azizy fireo sinety nandray kanaleni nandeny tady toerakafindray sauve anisany zany sauve anisany zany ravin'oliva ambany ala nangurakaza ufantrany zao fanifumbolati kanaleni nandeli ati itadi lainani tunga teo aminy azizy fireo sinisinandray kanaleni nandeni tady toerakafindray sauve anisany zany sauve anisany zany AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao nangurakaza ufizaliny zao fanifutenati kanaleni namuni aini uani lainani tunga teo aminy azizy fireo sinety nandray kanaleni nandeny tady
malilio amiko gety baiboly. Fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Mpanjaka voalohany toko 7. Ny valany vavaka nataon'i Solomona. Ary rehefa vitan'i Solomona ny nanaovany tranon'i Jehova sy ny lapan'ny mpanjaka araka izay rehetra efa niriny atao, dia niseho tamin'i Solomona indray Jehova tahaka ilay nisehony taminy tao Gibeona. Ary hoy Jehova taminy: efa reko ny vavakao sy ny fofonanao izay nataonao teo anatrehako, koa efa no hamasiniko ity trano nataonao ity mba hampitoerana ny anarako mandrakizay. Ary ho amin'ity mandrakariva ny masoko sy ny foko. Ary raha ianao handeha eo anatrehako tahaka ny nandehanan'i Davida rainao tamin'ny fahitsiny ny fo sy ny fahamarinana, ka hanao arak'izay rehetra nandidiko anao ary hitandrina ny didiko sy ny fitsipiko, dia ampitoeriko mandrakizay amin'ny Israely ny seza fiandrianan'ny fanjakanao, arak'ilay nolazaiko tamin'i Davida rainao hoe: tsy ho diso zanakalahy amin'ny seza fiandrianan'ny Israely ianao. Fa raha miala amin'ny fanarahana kosa ianareo na ny zanakareo ka tsy mitandrina ny lalako sy ny didiko izay nataoko teo anoloanareo, fa mandeha manompo andriamanin-kafa sy miankohaka eo anatrehany, dia ho fongorako tso amin'ny tany izay nomeko azy ny Israely. Ary ity trano izay no hamasiniko ho an'ny anarako ity, dia ho fongorako tso eo masoko, ary ny Israely ho tonga hoabolana sy ambety teny any amin'ny firenena rehetra. Ary na dia avo aza ity trano ity, dia mbola hitalanjonana izay rehetra mandalo izy, sady hisitrisirany ka hanaovany hoe: na ninona reny dia nataon'i Jehova toy izao ity tany sy ity trano ity? Ary isy amaly hoe: satria ny olona nahafoy an'i Jehova Andriamaniny izay nitondra ny raza nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, ka nikikitra tamin'Andriamanin-kafa sy niankohaka teo anatrehany ka nanompo azy. Dia izany no nampidiran'i Jehova izao loza rehetra izao taminy. Ny amin'ny piasan'i Solomona sy ny zavatra nentiny nanao ny tempoly. Ary noho ny afaka ny 20 taona nanaovan'i Solomona ny trano 2, dia ny tranon'i Jehova sy ny lapan'ny mpanjaka, Hirama mpanjaka ny Tiro nanomean'i Solomona hazo sedera sy hazo kipreso ary volamena arak'izay rehetra niriny. Dia nomen'i Solomona tanàna 20 tany amin'ny tany Galili kosa Hirama. Ary Hirama niala tany Tiro hizany tanàna izay nomen'i Solomona azy, ka tsy tiany ireny. Dia hoy izy: atao inona ireo tanàna nomenao ahy ireo ry rahalahiko? Ary ireny dia natao hoe tany kabola mandrakandro any. Ary Hirama nampanatitra talenta volamena 20 ho an'ny mpanjaka. Ary izao no toetry ny fanompoana nampanaovan'i Solomona mpanjaka ny olona tamin'ny nanaovany tranon'i Jehova sy ny lapan'andriana, ary Milo sy ny mandan'i Jerosalema sy Azora sy Megido ary Gazera. Fa farao mpanjakan'i Egipta efa niakatra, dia nahafaka ny Gazera ka nandoro azy tamin'ny afo. Ary ny Kananita izay nitoetra tao an-tanàna dia novonoiny. Ary ny tanàna dia nomeny ho arenjazavavy ho an'ny zanany vavy vadin'i Solomona. Ary Solomona nanamboatra ny Gazera sy Betihorona ambany sy Baleta sy Tadmora any anefitra amin'ny tany Hamata. Ary ny tanàna fitehirizana rehetra izay nananan'i Solomona sy ny tanàna fitoeran'ny Kalesy sy ny tanàna fitoeran'ny mpitaingon-tsoavaly sy izay tiany Solomona haorina tany Jerosalema sy tany Libanona ary tany amin'ny tany nanjakany rehetra.
ary ny olona sisa rehetra tamin'ny Amorita sy ny Hetita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita izay tsy isa ny zanak'Israely dia nitaranana izay sisa nandimby azy teo amin'ny tany izay tsy azon'ny Israely naringana avokoa no nampanaoviny Solomona fanompoana mandraka androany. Fa ny zanak'Israely dia tsy mba nampanaoviny Solomona izany, fa izy kosa no miara-mila sy mpanompony sy komandy sy mpanafika malaza sy komandin'ny kalesiny sy ny mpitaingo-tsovaliny. Izao no isan'ny mpifeny olona voatendry izay nitandrina ny asan'ny Solomona. 50 lahy no mpifeny mpiasa. Ary rehefa niakatra avy tany an-tanànan'i Davida ny zanaka vavin'ny Farao ankany amin'ny tranony izay natao Solomona ho azy, dia nanao any milo koa izy. Ary ny 3 isa-taona no nanateran'i Solomona fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana teo ambonin'ny alitara izay naorina ho an'i Jehova. Sady nandoro didika azomanitra teo ambonin'ny alitara teo anatrehan'i Jehova izy, ka toy izany no nahavitan'ny trano. Ary Solomona mpanjaka nanao sambo tao Ezion-Gebera izay ao anilan'ny Elota, ao amoron-dranomasina mena amin'ny tany Edoma. Ary Hirama nampandeny vahoakany tamin'ny sambo, dia matilo izay nahay ranomasina hiaraka amin'ny vahoakan'i Solomona. Ary nakany Ofira ireo, dia naka talenta volamena 20,700 ka nentiny tany amin'ny Solomona mpanjaka izany. Heritage Singers. Home is where the heart is, my heart's own home. Though I never really had one to call my own. Well, I've been given the key by the carpenter of Galilee. With interest paid, the title's made to me. Home, where there is no night. Home, where the sun is the light. The place I've been dreaming of so long. Loved ones stand to welcome me, but his sweet face will be the first I'll see. When my journey's over, I am going home. AWR, boîte postale 700 Antananarivo, Reykjavik. Everybody dreams of going home, it seems. Lately I am no exception to the rule. Oh, but home is so much more than the windows, walls, and doors. It's a warm embrace where a smiling face is waiting you. Home, where there is no night. Home, where the sun is the light. The place I've been dreaming of so long. Loved ones stand to welcome me, but his sweet face will be the first I'll see.
When my journey's over, I am going home. Adventist World Radio, the voice of hope. Where there is no night, where the sun is alive, the place I've been dreaming of so long. Loved ones there to welcome me, but his sweet face will be the first I'll see. When my journey's over, I am going home. When my journey's over, I am going home. AWR manolotra ho anao. Feon'ny fonantena. Fifaliana ho anay indray ny miaraka aminao anatin'izao fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Miaraka aminao eto indray ny namanao Elion. Milohan'ny hidirantsika amin'ny fiarah-mianatra dia tsara ny ahafantaranao fa ny fandarana rehetra mandeha amin'ny onjam-peon'ny radio adventiste maneran-tany ao anatin'izany ny sampana teny malagasy dia azonao hiverenana amin'ny fotoana rehetra ny mihaino azy ary azonao alaina maimaim-poana ihany koa amin'ny alalan'ny internet. Tsy voatery anana ordinateur ianao vo afaka manao an'izany fa amin'ny alalan'iny findainao iny aza dia efa azonao atao tsara zany raha toa ka afaka mifandray amin'ny internet na ny trano kala-pifandraisana ny finday anao ary ny finday rehetra amin'izao fotoan'izao ny akamaroany dia ahafahana manao an'izany avokoa. Tsy lafo velively ny saran'izany ho an'ireo olona efa manao izany isan'andro. Marobe no efa manao an'izany maneran-tany ary be diaibe no efa manao an'izany eto Madagasikara. Tsy ny teny malagasy ihany no azonao enoina sy alaina maimaim-poana fa misy teny pirenena marobe azonao isafidianana koa ao. Indroary ny adresy raisy tsara www.awr.org www.awr.org. Rehefa tafiditra ao ianao dia afaka misafidy ny fiainona reo fandarana rehetra zay tianao enona. Azonao atao koa ny miantso anay na manoratra ty aminay raha toa ka misy fanampanazavana tianao azo mikasika an'izay. Eny ary milohan'ny hidirantsika amin'ny fiarah-mianatra amin'ity anio ity dia manasanao mba hiaraka hivavaka aminay aloha hangataka ny fanohanana sy ny fanazavan-tsaina avy amin'Andriamanitra isika. Rainay izay ny an-danitra misaotra anao izay satria omenao tombonandro. Tsy mendrika an'izany izay kanefa omenao an'izany ka dia misaotra anao. Ampio izay mba hay anararoatra ny tombonandro tsirairay omenao anay mba ahafahanay manararoatra mianatra koa ny teninao manovo ny tsara indrindra avy aminao satria miantoka no avinay eto amin'ity tany ity sy mandrakizay izany ka dia angatanay ny fanazavan-tsaina avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Irahantsika malala fa samy miezaka ny hafantatra ny ho avy sy ireo anton-javatra samihafa miseho eto amin'ity tany ity sy izay mety ho fiatraikan'izany eo amin'ny fiainan'ny tsirairay ny olona rehetra, indrindra fa ireo manam-pahaizana mpikaroka. Hatramin'izay nefa ka hatramin'izao dia tsy misy afa-tsy ny faminaniana voalaza ao amin'ny baiboly irery ihany no mbola voampirofo fa marina ny fahatanterahany, marina ny voalazany. Ny sisan'izay dia tombatombana ihany ary betsaka ny olona voafitaka izy ireny. Anisan'izany ohatra ny faminaniana malaza indrindra izay nilaza fa ny farany volana Desambra 2022
ny faharandro araka ny faminaniana maya. Dia fantatsika fa tsy tanteraka izany. Dia mbola maro io nefa ny olona mino an'ireny faminaniana samy hafa ireny. Na dia efa fantatra aza fa izay lazain'ny Baiboly ihany no tanteraka raha baky teny hatramin'izao. Koa satria ny Baiboly ihany na ny tenin'Andriamanitra no azo antoka dia aleo manetry teny, aleo manetry tena mandinika sy manaraka tsara izay voalazao mba tsy hanenenana. Ny rahantsika nianatra teto ny amin'ilay faminaniana malaza nasehon'Andriamanitra any Daniela mpaminany, izay efa nianarantsika teto amin'ny Daniela 7 ary mifanindra andalana tsara amin'izay voalazo amin'ny Daniela 2 ihany koa. Tanteraka arabaky teny avokoa ireo faminaniana ireo ary mbola eo ampiandrasana ny fahatanterahany toyny isika izay ampahany vitsimonja sisa, ireo ampahany farany sisa tavela tahaka ny nahatanterahany ireo rehetra teo alohany anefa no tsy maintsy ahatanterahany ireo. Ary efa mamaky tsara ireo faminaniana ireo ianao dia ho talanjona amin'ny fahitan'Andriamanitra meloa ny fizotro ny tantara. Tsy maintsy ho farana an'Andriamanitra ny asa efa natombony amin'ny famongorana hatramin'ny fakany ny fahotana izay miteraka izao loza mahatsiravina maneran-tany izao. Manasanao ary zahay hanohy ny fiarah-mianatra aminay mikasika an'ireo faminaniana ireo. Andeha hodinitsika ho jerentsika akaiky ny fomba fanehoan'ireo sarim-biby ao amin'ny Daniela 7. Sarim-biby izay tandindona ihany maneho an'ireo firenena nanjaka ny fandimby tamin'izay fotoana izay. Hiverina ny amin'ny andron'i Kristy sy ny fivavahana kristianina tany am-boalohany isika. Rehefa vita izany dia ho hitantsika fa nisy fahefana anankiray nipoitra izay niezaka nanova ny didin'Andriamanitra. Tsy magaga ny fisiany izany satria tsy mipetrapotsy ny Satana manao izay amtahana olona maro hiaraka ho fongorana aminy amin'ny farany. Izay ngeno antony ny hoe hiady amin'Andriamanitra dia efa resy izy, fa ny antony ady amin'izao fotoana izao dia ny fisontonana antsika olombelona mba hiandany amin'Andriamanitra na hiandany amin'ny Satana. Efa fantatsika hatrany amin'ny voalohany fa mpandainga Satana, kanefa dia maro ihany mbola voafintany sy voafitany. Ka dia tsara ny hafantaranao an'izany sy hamerimberenana aminao fa akaiky ny fahamarana an'Andriamanitra ny tantara ny fahotana sy ny vokany. Tsy maintsy fongorana Satana, ka izay rehetra manaraka azy dia ho fongotra miaraka aminy. Andeha ho jerentsika ny fomba filazan'ny Baiboly miloa izay hitranga mba ahitantsika mazava tsara ny fomba anamafisan'ny tantara ny tena zavany sy eo marina. Hitantsika ny fizotro ny tantara eo ampandiavan'ireo biby maneho fanjakana ireo ny lalan'ny vanim-potoana. Vakitsika ny eo amin'ny Daniela 7:1-4. Daniela 7:1-4. Ny voalohany dia toy ny liona ary nanana elatra ny voromahery izy. Nijery aho ambara-panongotra ny elany ary natsangana avy tamin'ny tany izy ka najoro tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'ny olona sady natao manana fon'olombelona izy. Tahaka ny liona manana ny elatry ny voromahery no ahitana n'ilay biby voalohany eto. Tandindona izany ny fanjakan'ny Babilôna no aseho amin'izany liona manana ny elatry ny voromahery zany. Aiza ho aiza moa no misy an'i Babilôna? Ao amin'ny firenena moderan'ny Iraka amin'izao fotoana izao ny toerana misy an'i Babilôna fahiny. Eo amin'ny 490 kilometatra atsimon'ny Bagdada, eo zany no misy azy ara-jiografia. Rehefa nandavaka nandritra ny fikaroana nataony tao Iraka ireo manam-pahaizana mpikaroka mpahay fahagola izay antsoina hoe arkéologue amin'ny teny frantsay dia nahita sarina liona manana ela-boromahery izay nosokirina izy ireo teo amin'ny mandany Babilôna fahiny. Vitsy ihany no tsy mahalala fa famantarana ny Babilôna ny liona izay manana ela-boromahery. Zao ny voalazan'i Jeremia mpaminany mikasika an'i Babilôna ao amin'ny Jeremia 4
ka ny 17 Jeremia 17 misy liona miakatra avy any anaty kritrala ary ilay mpanimba ny firenena dia efa miainga. Dia izao koa lazainy eo amin'ny 17 amin'ny Jeremia 4 ihany. Ary tahaka ny tadio ny kalesiny faingana noho ny voromahery ny sovaliny. Araka ny voambaran'i Jeremia dia efa miainga handravan'i Jerosalema Babilôna mpanimba ny firenena tamin'izay fotoana izay. Efa famantarana ny Babilôna fahiny zany liona manana ela boromahery izany. Fahefana lehibe nanapaka tamin'ny andron'i Daniela i Babilôna tamin'izay fotoana izay. Nitsangana nandimby azy indray aveo ny firenena anankiray hafa satria araka ny voalaza amin'ny faminaniana nomen'Andriamanitra ny Daniela ihany dia tsy hanapaka mandrakizay an'izao tontolo izao akory zany fanjakana Babilôniana izany. Dia izao ary no faminaniana ao amin'ny Daniela 7:5. Daniela 7:5 milaza an'izany. Ary indro koa ny faharoa biby hafa tahaka ny bera izay nampisondrotra ny ila tenany sady nisy taolantehezana 3 teo ambavany anelanelan'ny nifiny ary toy izao ny voalaza taminy mitsangana omana nofobe. Mario tsara fa toy ny bera mampisondrotra ny ila tenany nahitany Daniela lay fanjakana faharoa nandimby any Babilôna eto. Izy io fanjakana io ny Mediana sy ny Persiana izay nandresy any Babilôna. Dia tanteraka arabaky teny teo amin'ny tantara koa zany faminaniany Baiboly zany. Ity bera nampisondrotra ny ila tenany ity dia mampiseho ny fanjakana Persiana manokana izay nandravany Babilôna voalohany indrindra talohany nanapahany any Medi ka natonga ny anarana hoe Mediana sy Persiana. Inona ny voalaza fahita teo ambavan'ilay bera? Taolantehezana 3. Rehefa nanapaka an'izao tontolo izao ny Mediana sy ny Persiana dia babo ny aloha Babilôna. Avy eo izy dia ny anavaratra dia nahazo ny fanjakan'ny Lidia, dia ny anatsimo dia namabo ny fanjakan'i Egipta indray. Ireo firenena 3 ireo, Babilôna, Lidia ary Egipta, no aseho an'ilay taolatehezana 3 eto amin'ity faminaniana ity. Mazava ny faminanian'ny Baiboly ary mahatalanjona zany. Tanteraka arabaky teny daholy ary manaiky an'izany ny mpahay tantara rehetra na kristiana izy na tsy. Dia manasanao izay tsy hanapaka mihitsy ny fiarah-mianatra aminay mba hampitombo ny fahalalànao ny marina izay iaro anao tsy ho voafitaky ny fampianarana diso ary indrindra ho vonina hiatrika amin'ny patokiana ny ho avy rehetra. Mandra-piona manaraka indray ary. Kristy Madivangina ni feu zairena watraminiza ani wararauti ekeu Kristi zaini sunuana
Fandaharana. Fandalinana ny soratra masina mitohitohy. Iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Dia faly miarabanao indrery mpiano namana tonga so anatin'izao fianarana tenin'Andriamanitra amin'ny fampitotoy izao. Miarabanao koa ny namana Naritiana. Miarabanao ka le mpandriantsika dia faly miaraban'ny mpiaino rehetrarehetra ihany koa. Inary no lesona izay ianarantsika anio. Aniotsika dia andinika lohateny anankiray manao hoe tetezana ho amin'ny fiainana mahafa-po. Alohan'izany nefa dia manasantsika hiara hivavaka. Rahanay izay ny an-danitro tonga amin'ny fotoana izay hanohizana ny fiara-mianatra ny teninao indray izay. Miaiky izay fa raha mitenanay fotsiny dia tsy ho takatray ny lesona tianao ampitaina. Saotranao izay satria manana ny fanahinanao izay azonao irahana hitaridalana sy hanome fahazavan-tsainanay. Sokafy ny sainay andray ny hafatra avy aminao. Ampahiraizo koa ny mpiaino tsiraray avy ho liana amin'izao fianarana atao izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Nisy tatsambo anankiray izay nariany sambo Allemana tany amin'ny nosy antsoina hoe Ascension tamin'ny taona 520 noho ny eloka be vava izay nataony. Tsy elakory taoriana izany izy dia nanomboka ny sotro rahatsokatra mba ampitoniana ny etaeta mafy tao aminy. Mafy aoka izany ny fijaliana rabatana teo amin'ny lehilahy io, kanefa fijaliana mafy noho izany no nivohitra avy tao amin'ny fireketana an-tsoratra nataony dia ny fatsapahan'ny tena nomeloka ka tena nandifotra azy tokoa izany. Nosoratany tao ny teny mahery vaika tony hoe enre zany alahelo manindro natsapany mety maty nanao ratsy izay nandao ny lalan'ny fahamarinana ary faly mampitombo ny isan'ny voaozina. Ny fitokana monina lehibe indrindra tsapany hoe tatsambo tany amin'ilay nosy ny tokamonina dia vokatry ny fahatsapahany ny fisarahana tamin'Andriamanitra. Voaporofo fa izany tsy zakany tamin'ny farany. Efa niady tamin'izany fitokana ny fo izany ny olombelona nanomboka tamin'ny andron'ny Adama sy Eva fon'izy ireo niafina an'Andriamanitra tany ambadiky ny hazo tao an-jaridaina rehefa avy nihinana ilay voankazo voarara. Genesis 3:7-9. Nanosika ireo mpivady voalohan'ireo andositra an'Andriamanitra rehefa tonga ny antso azy izy ny fihetseham-po vaovao hafahafa, ny fangaro enatra, fanameloana ary tahotra. Indrisy fa lasa efa mahazatra antsika amin'izao fotoana izao ireo fihetseham-po ireo. Inona moa no mahatonga antsika ho tafasaraka amin'Andriamanitra? Mamaly izany ny Isaia 7:5. Isaia 7:5. Fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo. Tsy Andriamanitra mihitsy no nahary ho tevana lehibe mampisaraka azy amin'ny voarim-panota io. Tsy Andriamanitra no nandositra an'izy mivady fa izy ireo no nandositra azy. Marina tokoa izany satria talohany nanimban'ny fahotana ny endrika mahafinaritra dia nakafiziny Adama sy Eva ny fiarahana manokana tamin'ilay mpahary azy tao amin'ny zaridaina tsara tare izay tokantran'izy ireo dia Edena izany. Loza nefa fa lavon'ny laingany Satana momba ny fahatongavana ho manam-pahendrena tahaka an'Andriamanitra izy ireo ary nanapaka ny fatoram-pahatokiana tamin'ilay mpahary azy. Voalazo amin'ny Genesis 3:7 izany tantara izany. Rehefa voaroaka tao an-jaridaina tany Edena izany Adama sy Eva dia niatrika fiainana mafimafy kokoa izy tetỳ ivelany. Lasa misy rasy atsemboana ary ranomaso ny fitondrana vohoka sy ny asa tany ankehitriny. Tapaka amin'ny fatorana akaiky nisy teo amin'izy ireo sy Andriamanitra. Sapany hoe lasa marefo izy manoloana ny faniriana tsy tanteraka sy ny fikasana lalina makarary tokoa ao anatin'ny mahirery vokatr'izay fahotan'izay. Dia nanomboka tamin'ny fikimiana voalohany nataony Adama sy Eva io izany dia tafiditra tao anatin'izany endrika fahotana izany avokoa ny olona rehetrarehetra ary voaheloka ho faty satria izany fahafatesana izany no sahazo faratampony vokatry ny fahotana. Dia misy teny anankiray vakintsika ny eo amin'ny Romana 5:12 hoy izy hoe koa izany dia tahaka ny idiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka natratra ny olona rehetra ny fahafatesana
satria efa samy nanota izy rehetra samy manana etaeta lalina ao am-po ao azahoana indray ny zavatra izay efa veritsika isika rehetrarehetra faniriana karazana fiarovana izay tsy misy afaka manome afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Matetika nefa isika mampiasa fomba vonjy-tavanandro ampitoniana an'izany etaeta sy faniriana izany. Mamoy fo manaridi dia mitety magazay mifaninana izay tsy izy miady toerana sy miady seza mamono eritreritra fihezan-tany ny sasany kosa miezaka midoroka sy mifoka mba amonoana ny eritreritra. Mariky mahirery antsika lavitra an'Andriamanitra nefa ireny faniriantsika lalina rehetrareny ary tsy misy fanafana afa-tsy ny fiainana ny fitiavana eo amin'ny fiainantsika. Ity no toko sy andininy anoizantsika ny resaka namanakaleban-driatsikivy Salamy 120:1 fahavokisa-pifaliana no eo anatrianao ary fafinaretana no ao an-tananao ankavanana mandrakizay. Rehefa misy zany ny tetezana mampifandray eo amin'ilay elanelana misy antsika sy amin'Andriamanitra ka afaka andeha mifanatrehana isika izay vao tonga ny fahafampo-tanteraka ao anatintsika olombelona. Mampalahelo tokoa izany toe-javatra any namanaritiana saingy soa ihany fa nanolotra tetezan'Andriamanitra mba hifandraisantsika amin'indray. Ary tsy ny olona ihany no manirery vokatry ny fahotana narary koa ny fon'Andriamanitra tamin'ny andro nampitodiana Damaseva lamosina taminy mbola mampitaraina izay trany ny alahelo sy ny fahorian'ny olona vonina anolotra ny zava-miafina iritsika fantatr'Andriamanitra ary anasitrana ny ratrantsika ara-pihetsepo. Tsy ny onona tamin'ny fijerena mpangoarahana fotsiny ihany izy teo anatrihan'ny antsana izay mampisaraka antsika aminy. Izy mihitsy no nanapa-kevitra ho tonga tetezana teo amin'ny antsan'ny fahotana sy ny fahafatesana. Zao no teny izay nona fahafantatsika rehetra. Zao no toko 7:5-7. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra ho tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao anameloka izao tontolo izao fa mba amonjeny izao tontolo izao. Nanolotra ny zanany lahy Andriamanitra dia Jesosy izany hosorona noho ny fahotan'ny olombelona ka ny tenany mihitsy no niaran'ny fanameloana ho faty. Ny fiainany sy ny fahafatesany ary ny fitsanganany tamin'ny maty no nahatanteraka ny famelan-keloka sy ny famonjenan'ny mpanota ka nataony tsinotsinona ny fahotana fa naseho ny tao amin'izao tontolo izao ny toetra ny Kristy sy Satana. Ny tetezana vita tamin'ny alalan'ny vatan'i Kristy torotoro sy ny voadra no nisintona ny olona ho tafavoaka tamin'ny fandriky ny fahotana. Nampifandray ny lafi ny roa tamin'ny andan'ilay antsana ny fitiavana ka nahafahan'izay rehetra nametraka ny Kristy ho tompo sy mpamonjy hiazo ny lalana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Mahafinaritra loatra izany. Misy tononkira amin'ny firana izay na manakaleban-driatsikivy manao hoe nivezivezy aho ny kari-javatsoa. Hitantsika tamin'ity an'ity hoe Jesosy no tetezana ho amin'ny fiainana mahafa-po. Aza lany fotoana mivezivezy mitady intsony fa betsaka nefa nitady hatramin'izay fa tsy nahita afa-tsy teo amin'i Jesosy ihany. Inonay azy fa horaisinao ilay tetezana mitondranao amin'ny fiainana tena mahafa-po dia Jesosy izany. Ho faranantsika ny fianarana an'io satria manapetra ihany ny fotoana afahantsika miaraka eto manasanao izay mba hivavaka.
sikary midera ny anarany sy ny fahalebiazany satria noho ny famindrapony noho ny fahasoavany izay tsy tratra ny saitsika dia mbola nomeny tombonandro isika afaka miara-mianatra eto indray miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion André Mitanso. Mandritra ny andro vitsivitsy isika dia iresaka mikasika an'ilay Andriamanitra namorona antsika. Ny andiny izay nofantenana mba ho atao tsenjery dia hitanao amin'ny ohabolana 720 ka ny andiny fa 130. Ohabolana 720 ka ny andiny fa 130. Zay mampahorony mahantra dia manala baraka ny mpanao azy, fa ny mamindra fo aminy kosa dia manome voninahitra azy. Ohabolana 720 averitsika indray mandeha, zay mampahorony mahantra dia manala baraka ny mpanao azy. Ho antsika izay mahafantatra sy mahatsapa fa mampahorony mahantra dia aoka tsy ho adino fa manala baraka ilay Andriamanitra nanao azy ireny isika amin'izany fomba izany. Andriamanitra no namorona anao, Andriamanitra koa namorona ny olona rehetra manodidina anao, na manao ahoana na manao ahoana fari-piainany. Ny tombambidiny olona io dia tsy miankina amin'ny volany aposiny na ny fananana izay ananany, fa miankina amin'ilay namorona azy, ilay tompony. Tsy ianao ny tompony fa Andriamanitra. Rehefa mamindra fo amin'ireny olona ireny nefa isika dia mitovy amin'ny manome voninahitra an'Andriamanitra. Ka azo atao tsinotsinona reny olona ireny fa mitovy tombambidy aminao ireny eo anatrehan'Andriamanitra. Mba ampazava aminao ny lesona manaraka izay tianambara, tianozaraina amintsika, dia andeha haka ohatra anankiray isika. Indray andro dia nisy olona anankiray izay nanomana fanomezana manokana ho an'ny olon-tiny. Zavatra anankiroa no nomaniny. Ny voalohany dia sary hosodoko tsara tarehy izay nandany ny andro mihitsy ny nanaovana an'izany. Ary ny anankiray dia mofomamy nataony tsara voatra manokana. Tsy andry ny ireny fotoana anolorana an'ireo fanomezan'ireo ho an'ilay olon-tiny. Gaga nefa izy raha nanolotra ireo fanomezana ireo ho an'ilay malalany satria tsy vitany hoe tsy rototra akory izy nandray an'ilay fanomezana, fa rehefa lasa ilay nanome dia nariny tany amin'ny fako ilay mofomamy ary ilay sary hosodoko tsara tarehy dia nirofotro vitany. Tsy rariny izany angambo ianao. Asa na efa nitranga taminao na efa nahita na enitrangany-javatra tahaka an'izany ianao na mitovitovy amin'izany. Raha eny ny valiteninao dia ho takatrao tsara izay nitranga tamin'Andriamanitra ihany koa. Nataon'Andriamanitra tsara tarehy ny tany, saingy nanimba ny zavatra rehetra noariny ny olombelona rehefa nanota, rehefa tsy nankatoa azy. Le Andriamanitra tia azy ireo, nanomana ny tsara indrindra ho azy ireo, alohan'ny namoronana azy dia nanao tsinotsinona an'izany rehetrarehetra izany. Voalazan'ny Baiboly fa namorona ny zavatra rehetra Andriamanitra. Ary zao ny voalaza amin'ny Genesis 1:1-30. Genesis 1:1-30. Tsara indrindra izany. Andriamanitra mihitsy no niteny hoe tsara indrindra izany. Lazai ny tenin'Andriamanitra ny fahitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra no ariny. Ary hitantsika ao amin'ny Genesis 1 sy ny Genesis 2 ny fihetsepo nasehon'Andriamanitra teo anatrehany izany. Zavatra namboariny izany, tena tsara tarehy, ary namboariny izany mba ho antsika olombelona. Azontsika tsaina amin'izany ny antony na tonga ny fon'Andriamanitra alahelo raha niresaka tamin'ny Adama sy Eva izy taorian'ny nanontany izy ireo. Taorian'ny nanaovan'izy ireo tsinotsinona ny torohevitra nomen'ilay tia azy indrindra, le Andriamanitra fitiavana. Magaga ny antony mbola hitiavan'Andriamanitra antsika olombelona sy ity tontolo misy antsika ity, na dia anarivo taona aza no ny siny fahotana.
ny herisetra izay miamitombo hatrany ny tsy fahamarinana amin'ny endriny-drehetra ary amin'ny sehatra rehetra mihitsy ny fikomina miariary izay tsy vahiny amintsika intsony ary vao mainka mahagaga noho izany ny mahita fa mametraka ny drafitra oenti mamonjy sy manavao indray izao tontolo izao Andriamanitra ary nanome anjara asa antsika izay mino azy amin'ny fanatanterahana n'izany drafim-pamonjena lehibe nataony izany. Mahagaga ty Andriamanitra namorona antsika ity. Raha ianao ve no natao tahaka an'izay natao tamin'Andriamanitra dia mbola hiverina indray ve ianao hanavitra ny olona izay nanao tsinitsinina anao? Eny, tsy manao an'izany isika satria tsy manana ny fitiavana izay nitiavan'Andriamanitra antsika. Kanefa izay mihitsy ny maha-Andriamanitra fitiavana azy. Ary fahasoavana izany, ny hoe fahasoavana moa dia fanomezana mahimaimpona omena izay tsy mendrika an'izany mihitsy. Ary fahasoavana namonjen'Andriamanitra antsika. Azo natao aneny namela ny olombelona ho faty ny vokatry ny safidiny. Ary zon'Andriamanitra ny nanao an'izany, saingy tsy izany no nataony, tsy izany no nataony, fa ny fidiny hanao drafitra hamonjena antsika izy. Hatramin'ny namoizan'ny ainy aza dia tafiditra tao anatin'izany drafitra izany, nitsangana tamin'ny maty izy, mba hamonjena antsika. Izany no atao hoe fitiavana marina. Fahasoavana no namonjena asy ianao amin'ny finoana hoy ny apôstôly Paoly, ary tsy avy amintsika izany fa avy amin'izay nahimpon'Andriamanitra irery ihany. Eny, mpandray ny fahasoavana isika. Kanefa noho ny amin'izany fahasoavana ndraisintsika izany dia nomena asa koa isika mba ho fantsy-pahasoavana hitondra famonjena ho an'ny hafa amin'ny maha-piara-miasa amin'ny tompontsika antsika. Izany no asa lehibe indrindra eto tany. Izany no asa goavana indrindra izay napetraka tamin'olombelona. Tompontsoa sy fitahiana be dehibe ny miara-miasa amin'Andriamanitra. Inoko fa alinanao ny miditra amin'ny atsipiriany mikasika ny lesontsika dia mangataka anao mba tsy handiso fotoana amin'ny fiarahantsika eto isan'andro. Mandra-piona vetivety ary. Andaure au yasa sakaiza babu fuani Jesu yasare fandau de utara ka shavu kache Andaure au yasa sakaiza babu fuani Jesu yasare fandau de utara Siavukache Famaru Perewasamiandi Defuazilambulambandi Miasari namako Nyanyane Jesu Antokbir Irakniavo Anosbe Ouest Amitanya sanampanumpuni Fitaurina mako Nyasani Jesu Perewasamiandi Defuazilambulambandi Nyasarina mako Nyanyane Jesu Ianao nunatsuni Amitanya sanampanumpuni Fitaurina mako Nyasani Jesu Adventist World Radio, The Voice of Hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.